Tombontsoa ho asy anao indray ny miaraka amin'izao fandarana manokana izao a ny fahasoavan'ny tompony sy ny fiadanana ho amiko sy ho aminao a eo ampanarahana izao. Mialohan'izay dia andeha hivavaka isika. Ray masina tsara indrindra any an-danitro, ray be fitiavana ianao. Misaotra anao izay satria mbola afaka miaraka eto indray, ka izany no talaoko manokana aminao hatreo manokana izao fotoana izao. Mitenena fa mihaino mpanomponao, aoka hanana fifantohana izay, dia hita fifaliana sy fanapa-kevitra raisina ho amin'ny fiantsoana ao anay tsirairay ho any amin'ny mandrakizay. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanana ho amiko sy ho aminao. Ny amin'ity anio ity dia anay toko sy andiny fototra indray tsika ao amin'ny Timoty voalohany. Timoty voalohany toko 4 andiny 4 hatramin'ny 10. Timoty voalohany toko 4 andiny 4 hatramin'ny 10. Ny teny rehetra izay ovakitsika dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Fa misy tombony lehibe koa ny toe-panaraka an'Andriamanitra omban'ny fiainana, omban'ny fianinana. Fa tsy nitondra na inona ho amin'izao tontolo izao isika, sady hita fa tsy hatondra na inona hiala. Fa raha manan-kanina sy fitafiana isika dia aoka hianina amin'izany. Raha izay te hanan-karena dia latsaka amin'ny fakapanahy sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony sady mandratra izay mandetika ny olona ao amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana. Fa ny fitiavam-bola no fototra ny ratsy rehetra. Ko an'ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily niala tamin'ny finoana ka nanendrina ny tenany tamin'ny alahelo be. Amin'ity anio ity dia nomeko lohateny hoe ny amin'ny fiantsoana, ny amin'ny tena fiainana. Fantatsika fa maha-olombelona antsika dia izao no azo adino, na koa hoe efa misy ianao, efa voaforona izany. Raha nanao an'ity zavatra ity dia izao no azo adino. Inona re ny tombony amin'ny maha-olombelona antsika? Enona ny mivavaka azy? Fa ny fiainantsika koa dia misy filana fototra ao ho an'ny nandinika, nianatra, mahalala atao hoe telo lafin'ny Maslow na hoe triangle Maslow zany. Misy fototra hoe ty amin'ny filana ara-batana, ara-monina, ny ara-tsaina, hatramin'ny asa izay ilaina daholo. Fa amin'ny maha-kristianina antsika, satria fiainana mandrakizay ny tandrony, Jesosy Kristy misy ilay fototra izay totra manakana andray. Efa eo Jesosy kanefa misy ihany ilay filana fototra to manakana. Ahoana zany? Ahoana ilay vakitsika teo, ilay fanontaniana teo? Ao amin'ny Timoty voalohany toko 4 andiny 4 hatramin'ny 10. Misy tombony lehibeany. Jereo fotsiny ny sakafo sy ny fitafy. Andriamanitra nefa manome an'izany, mampisy an'izany araka ny andiny 7 hoe fa tsy nitondra na inona ho amin'izao tontolo izao isika, sady hita fa tsy hatondra na inona hiala. Dia hozy izy ahoana izy toy ny eo? Aoka hianina amin'izany, na hoe mahalala onina, na hoe izay ny mahasoa. Raha jerena ty famaritana hoe mahalala onina ty, tsotra fotsiny dia hoe mianina amin'ny zavatra tsotra, na hoe mianina amin'ny zavatra tsara araka ny norme tsotra. Tsy misy filiroliro, tsy misy zavatra mety aitraitra maro samihafa. Tsotra dia tsotra zay, fahatsorana izay. Fantatra fa manome an'io filana fototra na izao tontolo izao azy. Jereo any amin'ny fikambanana misy, tahaka ny fikambanana eo amin'ny fanjakana, misy koa ny eo amin'ny fiangonana, zany hoe fanaovana asa soa, tsy hoe fifidianana akory zany. Anao fa izao efa filana tokony atao eo amin'ny tsirairay koa, na mety ho amin'ny tsara io na mety any ratsy ihany koa zany ataon'ny tsirairay. Ny olana nefa dia ahoana izy amin'ny andiny 7, ndreny ovakiny ao amin'ny Timoty voalohany toko 4 io andiny 7. Ary izay tahanan-karena dia ahoana izy ity?
zay hoana ny toy nozy zay tahana-karena dia latsaka mifakapana sy ny fandrika ary ny filana maro a tsy misy antony sady mandratra izay mandetika ny olona ao amin'ny fanonganana sy ny fahaverezana. Ndiny ny fahafolo zay fa novakitsika teo fa mbola tiana ihany ny tsindrina fa ny fitiavam-bola ny fototsy ny ratsy rery koa ny sasa zay fatrapitady izany de efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be. Nahoana ny tsirairay mila miaina, mila miara, mila mitady eto anefa dia nomeny vokany ao amin'ny andinin'ny fasivy eo hoe fantatsika izy misy efanankiroa eto fandringanana sy fahaverezana. Angambany raha mbola misy koa saina fanahy ny olona anankiray dia tsy manao drafitra amin'io fandringanana sy fahaverezana io izy fa le andinin'ny fahafolo ahoana ny voalaza ozy izy tsy ratsy ane zany hoe tsy misy raha tsy ny vola akory no ratsy a fa ny fitiavana azy diso tafahoatra. Amin'ny Exodosy 7:15 zay no ny avilon'ilay teny zay iaditsika mafy mihitsy ny ankehitriny amin'izao fotoana izao a le atao hoe kolikoly. Ao aloha izy ao amin'ny Exodosy 7:15 aza mandray kolikoly fa ny kolikoly mahajamba ny masony mahiratra sy mamadika ny teniny marina. Kolikoly tsy le koly anarana vehivavy tsara zany fa le kolikoly zany endrika zay toa mandoka aseho an'ity resaka fitiavam-bola ity kapeany hita ao amin'ny tantara zany ao amin'ny soratra masina azonao raisina antsoratra zany a amin'ny Samuela 2:7 Samuela 2:7 Deutéronomia 4:9-7 Deutéronomia 4:9-7 tsy ary ovakitsika zany fa tamin'ny voalohany ny zava-misy de hitantsika any amin'ny Genesis 3 rehefa nanoty Adama sy Eva dia indrindra ho an'ny lehilahy Adama de lasa misy hoe karama zany. Ny karama zany a avy amin'ny fisasarana fa tsy amin'ny tolotra na fanomezana anapina ny marina na ny rariny izany. Tsy maintsy ny tsemboka, tsy maintsy misy zavatra takena ka io miteraka natao hoe karama fotoana fa fisasarana na nomena atao hoe karama. Jesosy Kristy le tena fiainana ao amin'ny Jaona 1:4 raha tonga tety izy zay ho an'ny kristianina ho atsika rehetra ihany koa zay mino azy tanteraka de mazava ny ambaran'ny soratra masina ao amin'ny Jaona 1:4 izao no teny ho atsika hoe ary ny teny dia tonga nofoka nonina tamintsika ary hitanay ny voninahiny de voninahitra mendrika ho an'ny lahy tokana avy tamin'ny ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Profo lay tena fiainana nisy endrika kolokolany navohitry ny satana atao hoe tamin'ny fanizingizinana hoe tena zanak'Andriamanitra ve ianao, tena izay zanany tokoa ve ianao Jesosy Kristy, izao hoe le filana fototra voalohany inona zay sakafo tena ilainany reraka ny Jesosy ty zao misy mofo ataovy mofo io a raha anony ianao aona izy navaliny Jesosy voasoratra hoe ao Mateo 4 no ahitantsika an'izany tranga tarendravatra izany ao Mateo 4:1-11 faharoa dia inona koa zavatra nisy finoana filana tena sarobidy teo amin'ny fiainan'ny olona zany misy zavatra inona tohiziny tianao izy miandry raha fa voaro hatrany ianao ahoana ny valiny voasoratra hoe ary ny fahatelo dia fahefana tena zava-dehibe zany ao amin'ny olona tsirairay avy mety tsy mitovy angamba no alehibeany eo amin'ny ankonana na eo amin'ny olona anankiray fa mila an'izany io aseho hoe fa miavaka ianao ka mba raiso re ataovy re hozy satany ndre mandeha fotsiny ny mikohaka eto anatrehako hoe fa ahoana izy Jesosy aza maka fanahy voasoratra hoe ao amin'ny Timoty 1:5-7 zay fa novakitsika teo dia saintsaino lalina mihitsy ny lay teny hoe zay fatrapitady ny sasany zay fatrapitady ny fatrapitady a de tsy mitovy amin'ny hoe katsao ao Mateo 5:7 tsy fantako ny anao
miara-miaino an'izao, inona ny tadiavinao manokana ka tsanao fa ety fatratra pitady afaka koa zay hoe katsao aloha na de misy oatra nitovizana ary ry mpiaino isika rehetra zay manatrika etony manana le tena fiainana isika raha mifidy azy tsika raha mifidy an' Jesosy tsy manao rainazy na manao kitoto na manakalo amin'ny zavatry ny tany na to ilaina aza indraindray ny sakafo ny fitafy ny volana fahefana eto anefa i Timoty de efa manome vahaolana ho anao ho aso anao amin'ny andiny faharoabeny folo hoe miadiny ady tsara ny finoana azony ny fiainana mandrakizay fa ho am'izany no ny antsonanao koa sy nanaovana le fanekena tsara teo amasony vavolombelona nantoinao zizo vitsy ve maro nde anaiky ny antsony si lay tena fiainany mitombo hatrany na de misy ara ny fahafatesana itony fisarana mitombo zay tsy izy tony miady miraka fahafatesana zao hoe lay tena fiainana ny teny fikasana ho asy anao am'ty anio ity ao am' Jaona toko faraiky ambin'ny folo ny andiny ny fahadimy amby roapolo am' Jaona toko faraiky ambin'ny folo ny andiny ny fahadimy amby roapolo manao hoe o Jesosy taminy izao ny fananganana ny maty sy fiainany izay mino ahy na de maty aza de ho velona indray kanefa ny tena fiainana mandrakizay ao am' Jesosy santionana voalazany apokalipsy toko faharoa amby roapolo tsy ny reo zay any am'lay andiny voalohany hatramin'ny fahatelo tsy arovaka itsika fa manasanao isaintsainany am'izany mihinana an'lay voankazo de ho sitrana de miara-miaina am' Jesosy raha sitrakao izany fanekena zany am'ty antso ity andeha ivavaka manokana isika ho atsika zay misehatra zany fikolokoloana ny aina zany isika rehetra zay ao anatin'ny fikarakarana ihany koa izany mpiara-monina izany ivavaka isika ray masina tsara andrina any an-danitro ray be fitiavana loatra anao ho amasinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao Jesosy malalo indreto ro zay misehatra ao anatin'izany fikarakarana ny aina izany mpitsabo izy ireo mifaindrena sy fahalalana zaholy manatanteraka izany indrindra ao anatin'izao valana aretina zao amin'ny aretina maro samihafa ny mamindra eny mety aretina tsinay ihany koa mifaindrena avy aminao an'izy ireo aoka koa zay atoky zay rehetra marary amin'ity fotoana ity misy mararo amin'ny ankonanay ny tananao ane iara-iasa ampitsabo ka nendra no ranaretina izany ka zahoany fanasitranany ihany koa Jesosy malalo mitonam-bavako izay am'ireo sehatra ny fampitana ny ara-tsaina ihany koa tahaka an'ireo mpanabe amin'ny sehatra ny taona maro samihafa meo ny fahendrena avy aminao an-tranoko izy ampita izany fahalalana zany ka zahoany ireo ankizy tanora ny lehibe izay miara-mianatra amin'ny sokajiny ny fahalalana maro samihafa itombo am'izany satria mpiara-miasa aminao ihany koa izy mitondram-bavaka koa izay ny am'ireo zay mety ho kivy amin'ny fiainany mihitsiny satria tsy maintsy andalo sanatriny amety fisarahana manaina Jesosy eo enao lay nanangana ny maty aoka atoky an'izany izy ndray andro any amin'ny fiavianao fandroany de ho atsanganao ane izay rehetra efa natoky anao aoka koa izay tsy hoe velombelom-pona mandehandeha foana amin'ity fiainana ity fa iaina araka ny teninao de le teninao mihitsiny misy aina manokana rehefa mianatra mivelona am'izany mampianara nyity mpiaino malalanao ity zao mpanaraka izao atsapany fa tsara ianao Jesosy ka ny mihinana ny tenao sy mivelona miaraka aminao ane de anao an'izany fanandramana izany izy maro no tiako angatana kanefa matoky ao fa le tananao mahery de mbola hitasy hevitra nay manokana isanandro fa tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy amen